Fiaonana tany Galili, famerenana ny Petera amin'ny laona sy ny fanetretenana. Izany no anasana antsika indray amin'ny ity fotoana ity, ka anasana anao ampitiavana izany. Ampifaliana indray no ianako amintsika mandeha amin'ity herinandro vaovao ity, anoy indray tsika ny fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra ary hiaraka hamarana ilay lohahevitra amin'ny filazantsarany Jaona isika, ary ity am-piandohana dia tononina mandrakariva ho anao ny fiadanan'ny Tompo. Inganie ny fahasoavan'Andriamanitra mba hoe omontsika mandrakariva. Amin'ity herinandro ity zany isika no amarana ny filazantsarany Jaona. Ka ny amin'ity herinandro iarahantsika ity dia hijeritsika ny amin'ny famerenan'Andriamanitra, famerenan'i Kristy ireo mpianatra mba hiverina indray eo amin'ny asa izay niantsoana azy. Ary ho jerentsika ihany koa ny hoe inona no tsara indrindra izay tokony ataontsika mpanaraty an Jesosy, ary ho resantsika ihany koa hoe inona no ahafahantsika ahoana ny fomba ataontsika mba hitoetra eo aminy. Ny andro any dia hiresaka tsika ny fiaonana niaonan'i Jesosy tamin'ny mpianatra tany Galili, ilay fiaonana farany ao amin'ny filazantsarany Jaona, ary miompana indrindra amin'ny Jaona 2:20 izany dindinika fanaovantsika izany, izay hoe famerenana amin'ny laoniny amin'ny Petera ary fanetretenany. Izao ny zavatra izao mivolazan'ny teny amin'ny 2:20. Rehefa afaka izany dia nisy eo tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasin'ny Tiberiasy. Fanao Jesosy ny miseho tsy mamela ny mpianatra ho irery Kristy. Niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy. Zavatra nampalahelo anefa dia izao. Ny 2, niaraka Simona sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela, ilay avy tany Kana any Galile, sy ireo zanak'i Zebedio ary mpianatra roa lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, andeha hanarato aho. To niverina tamin'ny fahiny i Simona eto. Ny fiantsoan Jesosy ny mpianatra tamin'ny voalohany dia hoe hanarato olona ianareo, hiantso olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, napetraka nandao ny arato izy ireo. Eto anefa dia izao, niverina ao amin'ny fanaratony. Fa inona re ny antony? Nisy zavatra nasorena, nisy toe-javatra nasorena Simona ve? Ary tsy Simona ihany ny zavatra nitranga, fa hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Lasa niverina tamin'ny fanao fahiny amin'ny fanaratona ny mpianatra raha tokony hanao ny asan'i Jesosy, raha tokony hanarato olona. Ny zavatra nitranga tamin'io alina io, rehefa nanarato izy ireo, tsy nahazo na inona na inona. Noho ny maraina ny andro, indro nisy olona tsy fantatra teo amoron-drano, toy nilaza tamin'ny zareo manao hoe alatsao amin'ny sisiny ankavanana sambo kely, ny aratonareo dia azo ianareo. Dia ny zavatra nitranga nalatsany, ka ny zavatra niseho dia izao hoe tsy zaka no sarihina noho ny abetsahany asan-drano. Ary mpiara-midinika amiko mahavariana ilay toe-javatra. Teo Jesosy tsy fantatra izy ireo. Be Jesosy anie, ity miteny aminy ity. Raha tsy efa kelikely, vao nafantatra i Jaona hoe Jesosy anie io ka nilaza tamin'ny Petera, ary dia avetrany dia taitra Petera ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izany Petera. Ary teo amin'ny fotoana io dia hitantsika tsara fa tafahoana tamin'i Jesosy ny mpianatra. Dia nametraka fanontaniana tamin'ny Petera, intelo nametraka fanontaniana Jesosy. Amin'ny 2:10 hitantsika ilay fanontaniana voalohany.
ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra no fitiavany ireto. Dia antao Jesosy, manahoana ny fitiavanao ahy? Fitiavana agape, le fitiavan'Andriamanitra no nanontaniany Jesosy an'ny Petera. Dia namaly Petera nanao hoe Simona manao eny tompoko, ianao malala fa tianao. Fantatsika tsara moa ny zavatra nitranga fa talohan'ny nanomboana an Jesosy teo amin'ny azy fijaliana dia ny tompo teny fantatra mihitsy i Petera nanao hoe na dia afoiko azo any aiko, na dia andao anao aza ny rehetra, za tsy hiala aminao. Ny tokony tenany izy. Fa teto amin'ity fanontaniana ity kosa rehefa nametraka fanontaniana Jesosy dia tsy ny tenany intsony nasongadiny fa Jesosy ianao malala fa tianao. Fantatsika tsara fa intelo Jesosy no nametraka fanontaniana dia hoy indray izy 9:40 fandrony, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao. Intelo no napetraka Jesosy izany fanontaniana izany. Ny fanontaniana napetraka Jesosy araka eto dia zao fanontaniana mikasika le hoe agape, fa namaliny Petera azy kosa ilay fitiavana fileo, fitiavanamana no nasehony Petera taminy. Zany hoe ny tinambara dia zao, tsy tanteraka le fitiavana ambony momba ny fitiavana Jesosy i Petera. Ka ny valiteny Petera eto dia tsy valim-panontaniana zay aneho fanitritena. Tamin'ny voalohany izy dia nifantoka tamin'ny sainy, na dia andao anao aza ny rehetra, za tsy andao anao Jesosy, hoy Petera. Fa teto kosa natsapa ny tsy fahatanterahany Petera, ka dia nanitry tena izy. Ary io toe-javatra io, ifetsiky Petera io no nandrasan'i Jesosy dia namerina amin'ny laoniny ny fiainan'ny Petera Kristy. Ary anisany anankiray toetra tsara indrindra hoentin'ny kristianina manompo an Jesosy ny fanetretena. Fanetretena zay mafoy ny izao ary mampiseho kosa manandratra any Kristy ilay tompo, ilay mpamonjy atsika. Ary mpiara mianatra namana, ny famerinana amin'ny laoniny any Petera sy ny anjara asa mampitarika azy teo amin'ny fiangonana, io no nataony Jesosy ary anisan'ny pirofo goavana indrindra fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fantatsika tsara fa taorian'ny fitsanganana tamin'ny maty toe-javatra io, ary tokony hanambara izany vaovao mafaly izany ry Petera, saingy lasa niverina nanarato izy. Eto kosa naverina Jesosy amin'ny laoniny ilay fiantsona ny Petera. Androany azon'i Jesosy atao ihany koa ny mamerina amin'ny laoniny ny fiainanao ho amin'ny fanompona azy. Ka i Petera ilay miredrehitra natoko tena teo aloha dia iny kosa natoky an Jesosy fa tsy nitoko ny tena intsony izy, nanitry tena i Petera. Ary mpiara mitinika amiko hita ianao any Andriamanitra amin'ny tontolo andro ity ny fiadanana any ho aminao mandrakariva ka ahatonga anao hiverina amin'ny laoniny fanomponao an Jesosy. Atsaraina zany ka ny fanombohana voalohany, ny toetra tsara indrindra hoentina manompo dia ny fanitretena, tsy mitoky ny tenantsika fa mitoky kosa an Jesosy. Ombanao any Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity dia andeha hiaraka hivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izay noho ny fotoana izay nomenao anay nahafahanay niaraka nandinika ny teninao tanao tazao fotoana fohy izao. Matoky anefa izahay fa hitondra soa ho anay, hitondra lesona sarobidy ho anay izany dinidinika izany, ka hianaranay ny fanetretena, hianaranay ny fanehoana ny fitiavana anao, ary hianaranay ny fanompona anao. Mitahiry anay
mitaizo ampiara-midinika amiko izao aza mafoina mahasaraka anay mandrindra ty tontolo andro ity noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen.